Mitontosa teto amin'ny Coliseum de Madagascar, ny fahavalo ambin'ny folo, ny fahasivy ambin'ny folo, ny faharoapolo ary ny fahadimy amby roapolo ny volana aprily teo ny Pasika ara-baiboly sy Pasika apostolika izay manaraka ny calendrier voalazan'ny soratra masina niarahana tamin'ny fiangonana FM Foi izay tariny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Benjamin. Tamboisaina ireo olona tonga namonjy io fotoam-bavaka lehibe io ary tonga hatramin'ireo vahiny maro hafa firenena izay resy lahatra tamin'ny toriteny sy ny fampianarana. Ny andron'ny alakamisy fahavalo ambin'ny folo aprily no nankalazana ny Pasikan'i Jehova teo amin'ny Coliseum izay fahatsiarovana sy fankalazana ny andro nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena izao tontolo izao araka ny voalazan'ny soratra masina manao hoe voavony Kristy Pasika ho antsika. Ny zoma fahasivy ambin'ny folo ny volana aprily kosa dia fankalazana ny andro firavoravoana fahatsiarovana ny andro nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ny sabotsy faharoapolo ny volana aprily dia fivoriam-bavaka lehibe narahana fanosorana mpanompon'Andriamanitra vaovao teto amin'ny fiangonana ary teratany vahiny avy any ivelany avokoa ireo nosorana ireo. Ny alakamisy fahadimy amby roapolo ny volana aprily kosa dia famaranana ny andro firavoravoana, finanana ny mofo tsy misy masirasira nandritry ny 7 andro ary narahana vavaka sy famitran-tanana. Ny alohavan'ny batisa lehibe izay notanterahana tao amin'ny lapan'ny fivavahana foiben'ny fiangonana FM Foi teny Ambohimamory izay nataony fa 7 ambin'ny folo ny volana aprily moa izao fankalazana ny Pasika ara-baiboly sy Pasika apostolika izao ka olona maro samihafa foko sy samihafa firenena sy samihafa fiteny no nandray ny fahamarinana resy lahatra hiala amin'ny ratsy ka hanompo an'Andriamanitra no natao batisa tamin'ny fotoana io. Tamin'ity Pasika 7 ambin'ny folo sy 20 ity zany no tanteraka teto amin'ny fiangonana ilay Pasika mifogo-pirenena sy ny samihafa fiteny. Noentina mbavaka tamin'ny fotoana io ihany koa ny firenena, ny filohan'ny pirenena, ny manam-pahefana isa-tsokajiny mba andro fahalemana ny tany ary horingana tanteraka ny ozina izay mitondra ny fantrana dia mba ho tonga amin'ny isa-tokantrano ny fitahiana. Atoan'izao tontolo izao ianao mitady an'i Jesosy hoe aiza misy hafa noho izao tiako raha tenao era-tany mivavaka aminao androany fa mino aho fa fantatra hoe aiza ny misy manokana fa eto ty Coliseum ty babanao ny foko Jesosy ampianao ny fitiavana ny foko mpandresy ianao androany Jesosy mpandresy ianao eto Madagasikara mpandresy ianao Jesosy amin'ny nosy rehetra satria eto amezanao voninahitra sy ny anaranao mangataka ary ahy Jesosy io izao vavaka izao dia famelan-keliko any angatahako aminao amin'ny famafazany raha sy ny fanamasina ny fanahy adio ny fonay tsirairay avy ny saina ny tena sy ny fanahy. Zany ny mpanao gazety tonga nanaraka ity fotoam-bavaka lehibe ity izay ankalazany indray mandeha isan-taona amin'ny vanim-potoana toy izao. Tonga voninahitra ho an'ny fiangonana aloha izy satria ny asa tena ambinina. Faharoa mipaika any an-danitra mifanaky ny zavatra nataontsika voarain'Andriamanitra ray tamin'ny anaran'i Jesosy. Dikan'izay zany
ety atany takana ny an-danitra midaty ianao voantsika n'ilay fankalazana n'la famonjena atao amin'ny paska dia ety atany takany any an-danitra ka akoatran'izay zavatra hoe ara-panahy zany tena hoe voaray tafiditra ina koa voambolona milaza n'le fahombiazan'le no tafatoetra no amarinina dia niraisina tena amin'ny finoana tsy finoana tsy no matsy ny andraisina zay satria fa tonga dia eo fa tonga dia raisina eo dia ino saka lazaiko teo ohatrany hoe voninahitra be avy amin'Andriamanitra nomeny fiangonana ary ny fiangonana koa tena nanome voninahitra be an'Andriamanitra teo amin'le stady anankiray hoe feno ny fiangonana FMFOA le hoe avy amin'ny firenena samihafa sy foko-pirenena samihafa fiteny dia hita mihitsy hoe nakasitrahany tompo ny asa izay nataontsika raha niainga tamin'ny paska tamin'ny herintaona lasa mandrakity ny androany satria fahafantarako azy ny tamin'ny mahazatra ny olona ny vazaha ny mankaty mampianatra gasy raha any amin'ny lycée sy université dia tsara fa tamin'ity kosa ny gasy indray no nandeha dia nampianatra ny vazaha dia natao batisy vita batisy reny aisan'ny tondra emboka vaovao mihitsy reny hafa firenena sy hafa voninkoditra hafa zavatra lehibe mihitsy zany ny androany ary tsy ny any akory ny nafaly ny olona fa le fanatrehan'ny tompo hoe tonga eto amiko ny fiderana ny vavaka ny pasika nataonareo ary iny tena isan'ny hoe ataontsika hoe sisihana eo anatren'Andriamanitra na dia tery ary ny fa lalana dia misisika mafy mihitsy satria hifanarahana aminy io hoe ho an'izay efa nanaiky azy ho an'izay efa manompo azy dia mandeha amin'io dia misisika dia voninahitra ho an'Andriamanitra tena hitako hoe momba antsika Jehovah tokony paska ary le vavaka ataon'i Jesosy reny tena tafiditra tena tsy menatritsika ny afatra nameny tompony FMFOA neka tsy dinihana any amin'ny université théologique tsy azony reteratsaina averiny fahadalitsika Andriamanitra ny fiadanana ny amindra-fo aminy mba hanokafany saina mba ho tonga amin'ny fahamarinana satria raha reny koa no lasa mpanompo ny fahamarinana dia manana fahasahiana be reny fa za resy lahatra hoe mbola miangatra kely aty amintsika aloha tompo jereo ke le faminaniana teo raha lalasy tena hoe miangatra zany zanako sy niasa ny tanako adidika tena dobodoboka mihitsy mifoko ta hoe ok Jesosy miarakitsika namaly ny fanasana izay no karakarain'ny radio FMFOA araka izany ny karazan'olona maro avy amin'ny foko-pirenena sy ny samihafa fiteny ny samihafa volokoditra na ny teto an-toerana na ihany koa ireo avy any ampitan-dranomasina izay mangetaeta ny anompo an'Andriamanitra ho feno fahasoavana indrindra fa ny famonjena ny fanahy nameno izany fanoriana izany ny fotoam-pivavahana sy ny toriteny ny vavaka izay noentiny ny apôstôly Benjamina filompanorona ny fiangonana FMFOA sitrana ny marary nandeha ny malemy nahiratra ny jambo maro ireo nandray an'i Jesosy ho tompo tsy mpamonjy ny fiainany manokana voavela heloka afaka tamin'ny fahazaran-dratsy izay mamaritra azy ary feno ny famondram-pon'Andriamanitra nahazo teny manokana ihany koa ny fianakaviana ka nody ny sainy zanakadala tafaverina amin'ny fitiavana voalohany mpivady ny fiadanan'ny tompo no nanomba azy ireo fatelo ambroapolo taona izao paska ara-baiboly izay nokarakarain'ny radio FMFOA 7/4 izao fiderana sy fifaliana lehibe no nandravaka ity fitombavaka ity tamin'ireo andro izay voatendry ny fiderana izay manana ny lanjany ara-panahy lehibe eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary voasoratra mazava tsara ao anaty baiboly ary mbola tanterahana mandraka ankehitriny
fantaritra fa tena pasika avy amin'ny foko-pirenena sy ny samy hafa fiteny ity no tanterahana teto amin'ny fiangonana FM ity satria dia samy nandrombaka ny fitahiana sy ny fahasoavana avokoa na ny gasy na ny teratany vahiny izay tonga nanatrika tamin'ireo andro ireo. Mafiorina tsara ihany koa arak'izany loha hevitra lehibe izay nomeny ny tsindrimandry ny fany masina tamin'ity pasika ity manao hoe ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Na dia andro fiasana aza no nanatanterahana ireto fivoriam-bavaka ireto teny amin'ny Coliseum Antsonjombe dia feno hipoka hatrany ny toerana. Ny radio FM fito amin'ny zato teboka efatra ity onjam-peo ity izay mandeha isan'andro manomboka amin'ny 4 ora sasany maraina hatramin'ny 1:10 alina dia vavolombelona manambara sy mitory ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny herin'i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty.